teny fiainana. toy izany nijereko anao tao amin'ny fitoerana masina, hahitako ny herinao sy ny voninahitrao, fa tsara noho ny aina ny famindram-ponao, ny molotro hideranao. Amen. Salamo 17 ny 2 sy ny 3. Mbola toy ny teny fiainana omaly ihany zany ry havana. Mbola Davida mpanjaka ihany zany miteny zany. Rehefa tsapany Davida fa tena manky an'Andriamanitra ny fiainany. Rehefa tsapany Davida fa tena mangeta-heta an'Andriamanitra ny fanahany sy ny momba azy rehetra dia izao. Lasa Davida mitady an'Andriamanitra any amin'ny fitoerana masina. Aiza ilay fitoerana masina? Ao amin'ny tranon'Andriamanitra, ao amin'ny tempolon'Andriamanitra. Ao Davida manampy satria mahatoky izy fa fitoeran'Andriamanitra. Androany ianao ry havana dia ampahafantariko anao any amin'ny trano fiangonana, fitoeran'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy ange no nibaiko ny zanak'Israely mba hanorina ny tempoly, ary mibaiko tsika ankehitriny koa izy mba hampisiny ny tranon'Andriamanitra, ny tempolon'Andriamanitra. Misy ny olona dia mieritreritra hoe fangano makany am-piangonana ihany ny atao hoe mivavaka. Ekena fa mivavaka ianao atokantranonao. Mitady an'Andriamanitra ianao amin'ny alalan'ny fivavahana ataonao any amin'ny efitrano mangina, ary na Jesosy ary napriska an'izany. Fa zao koa ny ambarako aminao, ny trano fiangonana dia fitoeran'Andriamanitra. Raha mangeta-heta an'Andriamanitra ianao, maniry an'Andriamanitra ianao, mahireza makany am-piangonana ry havana. Tsy mamitaka io tenin'Andriamanitra io fa marina ny lazain'ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny fitoerana masina ahitanao an'Andriamanitra, ao ny azahoanao hery araka ny tenin'i Davida hoe ao ny hahitako ny herinao sy ny voninahitrao. Maniry azo hery avy amin'Andriamanitra ianao, makanesa any amin'ny tranony, any ianao miaino ny tenin'Andriamanitra. Ary na tsy misy fotoam-pivavahana aza ao am-piangonana, mahireza makany am-piangonana na dia hivavaka aza ny ataonao amin'ny dabilio, satria Andriamanitra te hiaona aminao isanandro. Tsara noho ny aina ny famindram-ponao ho Davida, mantsy an'i Jehovahandriamanitra. Na ny ainy Davida ary zany dia tsy atakalo ny famindram-pon'Andriamanitra fa ambony lavitra amin'ny fiainana famindram-pon'Andriamanitra. Izany no mahatonga ny Davida ngeta-heta an'Andriamanitra isanandro ho anao androany. Ny ainao izay matomatesanao karakarainao fatratra io, arovanao fatratra io, tsarovy fa misy zavatra ambony lavitra anao io dia famindram-pon'Andriamanitra. Io ny tena ilaiko, io ny tena tokony hampangeta-hetanao, io ny tena ilainao amin'ny hoavinao rehetra, tsy ny eto tany ihany fa ny hatrany an-danitra. Ilainao ny famindram-pon'Andriamanitra. Mahireza mitady an'Andriamanitra ry havana, mahireza mitady an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny, amin'ny alalan'ny vavaka, amin'ny alalan'ny famakiana ny soratra masina, amin'ny alalan'ny fiainao ny tenin'Andriamanitra, ary indrindra amin'ny alalan'ny fahazotoanao makany amin'ny tranon'Andriamanitra, makany amin'ilay antsoina hoe fitoerana masina. Ao ny azahoanao ny herin'Andriamanitra, ao ny ahitanao ny voninahitr'Andriamanitra mba ho tafiny aminao koa izany heriny sy ny voninahiny izany. Amen.